mbola ve eo ko daholo zanagasikara rehetrarehetra resaka tsara be ihany nomena anareo dia ny hoe le lataka fohy lavapory lalina dia tsy mety tafahoana tsisy tsirony ilay izy. Inona marina izany no tokony atao? Tsisy idirany hoe lava be na fohy kely na lalina loatra na marivo, tsisy idiran'izay ilay izy fa inona no tokony atao? Mankafy, izay ny vahaolana. Raha tena tia ny olona anankiray dia afaka manome fahafaham-po ho an'ny olona miaraka aminazy. Amin'ny ankapobeny aloha raha ohatra ka hoe lehilahy be adi-tsaina, raha ohatra ilay ka hoe misy hernie, raha ohatra ilay ka hoe voan'ny prostate dia somary manana olana ialahy izany amin'ilay lataka. Dia mba mila mitsabo-teny ialahy izany raha manana an'izay olana izay mba hatanjaka kokoa ilay fiasan'ilay bibita rehefa milely ianareo. Satria anisan'ny olana ihany koa izay. Ka inona ary izany no tokony atao e? Voalohany ilay lehilahy aloha izany dia lasa tia tena loatra satria miandry vasoka fotsiny amin'ny madama. Reraka be madama satria tsy inona tsy maintsy miakatra ambony foana izy hanao izay mampety an'ny lehilahy. Ny rampory tsy mety tonga fa hoe miandry ilay ranon'aina ho tonga fotsiny madama dia vita dia samy misaraka. Dia ahoana izany? Inona fotsiny izany natao madama mijery fotsiny eo, tsy nahita n'inona. Dia lahy izany aloha tia tena be. Alaina ohatra izany inona no tokony ataonareo roa voalohany? Mila aloha tsy maintsy madio ianareo roa, mianatra mifanoroka satria tsy ampy oroka ilay fiarahanareo. Lehilahy dia mahagaga hoe maninona ilisany no tsy mahay mifanoroka. Ka io ny lehilahy rehefa tena tia dia mahay manoroka. Ka ho an'ny lisany manambady matao vadiny lisany, efa io ilay vady eo dia hiefio sy hifalio satria tsy misy mahavita ny vitan'ny madama. Matoa nareo roa natambatra dia madama ihany ny tompony lakile amin'ny fahasambarany lehilahy. Dia aza mandany andro misidina etsy sy eroa intsony fa ampy izay. Ny vehivavy ange mahavita manao ny antsiozavatra hanao izay hahasoa lehilahy rehefa tena tia izy. Rehefa fantany hoe vonona lehilahy niaraka hifanome tanana sy hifanohana aminazy, lehilahy no prioritaire noho izy. Ary izy dia anisan'ny hanosika ny lehilahy koa amin'ny zavatra hoe mety ho ataonareo roa. Noho izany izany lehilahy dia aza hoe misalasala lehilahy miaraka amin'ny madama, aza menatra lehilahy raha miaraka aminazy indrindra fa eny an-dalana eny. Lisany amin'izao rehefa miaraka madama eny ivelany tonga dia mandositra indray tena maika be kiza rafotsy a! Vadinao ve dia antsoinao rafotsy? Maninona koa ianao menatra miaraka amin'ny madama? Vadiny lahy ange izy. Tsisy tokony mamenatra izany mihitsy ny miaraka amin'ny vady, olona tian'ny tena. Fa mila mifanome tanana. Lisany izao raha ohatra ka miaraka amin'ny madama eny an-dalana dia efa présenté-ny amin'ilay olona eo ilay vadiny lahy dia mba faly ange madama izay fotoana izay satria mahazo voninahitra izy. Izay dia anisan'ny kilalaom-pitiavana mahafinaritra izay. Mahazo voninahitra izy amin'izay. Lasa faly ihany koa izy amin'izay fotoana izay. Tena tiany ahako. Raha hariva izy tonga dia mazoto milery. Tsy voatery ilay any ambofandriana ihany akory ny atao hoe fiainana. Fa ny fiainana ao an-tokantrano, ny fiteny, ny firesaka, izay dia ilaina daholo. Dia aleo indray ary izany hoe tsy mety ilay eto ambofandriana satria foloatra. Inona tokony atao izany e? Ilay mifanoroka, mianatra tsara ianareo roa. Sopirana moramora, sopirana moramora, miakatra moramora, dia midina moramora. Somary miroso moramora manatona dia kakerina mody hiverina mody mampifilafila izany ialahy e. Be dia be ihany koa ilay efa noteneniko teo, be dia be izao ny fitaovana afaka ampiasaina mba hampientina ny olon-dreo dia afaka mividy an'izay ianareo roa. Dia miovaova toerana tokony aleha tokony atao. Tsy voatery ao an-tranoko ohatra, afaka miova mandeha mitsangatsangana any ambadika any ianareo roa. Dia efa kilalaom-pitiavana izay. Ho an'ny lehilahy ilay miandry vasoka fotsiny eto ambofandriana io dia tadio tsara fa diso ialahy izay. Tsy lehilahy irery akory ny tompona andraikitra ny hoe
Mitopitra ndraiky izy fa le madama koa mba toa manaiky izy dia vony izy mba hoe mila fahafinaretana miaraka amin'ny lahy. Dia lahy koa izany mba hoe mila ihany koa mba miezaka manao izay ahatonga ny ramporo madama. Ny vehivavy raha hoe tonga im-be dia be, indimy, im-efatra, im-polo, tsisy maharatsy an'izany. Dia farafahalatsa izany ilay izy mba indray mandeha manao izay ahatongava ilay ramporo, mijery ny point G. Na farafahalatsa indray mandeha. Dia ilay fiovaovana. Lisany izao rehefa mandray vehivavy ilaina aloha lisany mikitikitika ilay fariparitra izay, ilaina ilay izy ilay tanany mikitikitika. Afaka soloina lisany ihany koa ny vodiny mba hoe mikitihana mba lolaovina izany e. Mba mahay tsy manao brutal be izany izy fa mikasokasoka moramora. Afaka ohatrany koa lisany. Nareo izao anatin'ny 1 minitra 2 minitra ohatra miova toerana. Ialahy ohatra hoe ato aoriana ato izao ialahy dia manao mozika ianareo roa ohatra hoe mandefa mozika slow izany nareo any ambadika any aloha. Savaranando aloha. Dia manao blouse. Ialahy ao aoriana dia madama eto aloha blouse kely eo 1 minitra. Dia jereo hery tsara fa iny fitakosikosenanareo iny dia efa anisan'ny voalohany hoe fanombohana iny. Dia tapitra indray ny blouse dia velohan'ilay mozika dia efa tsy solana iny dia lasa indray nareo roa miova toerana. Dia ovaina arakarak'izay ilay fihetsika, ilay position sy ny zavatra tokony atao. Izay ilay mankafy. Fa tsy hoe ao ambony fandriana ao dia salobona be lamba ao dia samy miaraka. Fa maika ho aiza. Dia izay na lava na fohy na marivo na lala tsy izay ny zava-dehibe fa ny fahaizana mankafy. Dia mifanory ianareo roa mpianatra tsisy magnino an'izany. Reraka koa ny madama rehefa elan'ela e. Arary ny valany satria izy eo ambony eo foana tsy maintsy miandry ahatongavana iraha dia leo koa izy ny farany. Farany koa izy tsy manaiky satria tsy lasa maina loatra ilay izy. Inona no atao lava eo? Tezitra indray le kialahy amin'ity koa rangaha ohatrany tsy mazava. Kialahy ilay tsy mahay amin'io. Dia anareo roa no miaraka mifanentana manao izay mampety an'ilay izy dia izay ny zava-dehibe. Be dia be nefa torohevitra nataoko tany dia manaraka miady ianareo amin'ny torohevitra izay nataoko tany dia amin'izay mba mirindra tsara ny fiarahanareo roa. Izay fa mankasitraka anareo rehetra naraka ny fandaharantsika dia apetrao amin'ny commentaire misy fanontaniana na koa any amin'ny mesazintsika any amin'ny privé.